asile itupane ubana umadakarive itupane ubana umadakarive itupane ubana umadakarive manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy io amintsika rehetra sady miarahaba antsika rehetra tonga eto amin'ity toerana ity izay mandeha mivantana eto miainga avy eto amin'ny Petra grande salle-ny Petra dia miarahaba antsika rehetra ihany koa izay manaraka ny onjam-peo ny jiro sy fanasina satria miainga mivantana avy eto izy ity dia mandre ihany koa ianareo rehetra izay tsy afaka noho ny antony manokana manaraka ny onjam-peo ny jiro sy fanasina FM 106.0 ho antsika rehetra izay any ivelan'ny fianaratsoa hatrany amin'ny ivelan'ny Madagasikara miarahaba antsika rehetra ihany koa satria mandeha mivantana amin'ny alalan'ny page Facebook ny jiro sy fanasina REJF izy ity sy ny web radio REJF.net miarahaba antsika rehetra tompoko amin'izao Andro Fahatelo izay hiatrehantsika ny fotoana TAKARIVAM-PAHAZAVANA izay anamariantsika ny fanokafana ny fahatelopolo taona ny radio jiro sy fanasina ndaontsika hitehaka ho an'i Jesosy Kristy tompo minao fifaliana tanteraka tsika sady vonina tena hoe andray izay efa noman'Andriamanitra ho antsika amin'ity androan'ity izay fotoana iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra Pasteure Bako RAHERIVAHATR'AINA hitondra amintsika ny lohahevitra hoe vehivavy tafika mahery minao fa vonintsika andrayan'izany andehantsika hanomana ny fomam-panahintsika izay tarihan'reto namana mpanompon'Andriamanitra hitondra antsika ao anatin'ny fanatrian'Andriamanitra iomanantsika ho amin'ny fanahintsika andraisantsika izay afatra izay dia mbola miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy izay miaraka eto amin'ny ty salle de conférence ny Pietra ty amin'izao ariva izao ny fiadanan'ny tompo ao amintsika tsiraray avy manasanao hitsangana amin'izao fotoana izao dia hiaraka nomboka ity fotoana ity tsika eto ny tompo eto Jesosy ary izany fanatrehan'Andriamanitra zany dia misy fetraikany manokana amin'ny fiainam-panahintsika tsiraray avy izay miaraka eto amin'izao ariva izao ndao sy miankasitraka ny tompontsika ankasitrao Jesosy hoe misaotra fa mbola misy opportunité indray androany afahako miona aminao misy ny fotoana salama na tsy salama renao fa tonga eto androany dia misaotra ny tompo afaka tonga eto nao ankasitraka azy tsika ho anao izay manaraka ny onjam-peo na manaraka ny vantany izao fotoana izao dia any amin'ny toerana misy anao aza ho mpijerijery fotsiny na ho mpiainy fotsiny fa ndao hiaraka ndao hatambatritsika ny fanahintsika ndao hatambatritsika ny saintsika samy vonina anatrika an'Andriamanitra amin'ity ariva ity voninahitry ny tompo ireriany zany ndao tena ankasitraka azy amin'ny fotsitsika rehetra amin'ny saintsika rehetra amin'ny herintsika rehetra androany mankasitraka anao zay Jesosy na ny fanatrehanao eto ankasitrahanay anao Jesosy
teto ianao omaly teto ianao nanomboka tamin'ny tolakandro teto tamin'ny fotoana izay niaranay eto ianao amin'izao fotoana izao Jesosy. Halleluja. Ny fahasoavanao nidra fonao vaovao isan'andro nidra fonao vaovao isan'andro tsara amiko anao tombo misaotranao tombo misaotranao ny fahasoavana nidra fonao vaovao isan'andro nidra fonao vaovao isan'andro tsara amiko ianao tsara amiko ianao zay rehetra nataonao tsy voatanisako fa maty tonga aho isaotranao misaotra Jesosy misaotra Jesosy no zay rehetra nataonao Halleluja. Fahasoavan'Andriamanitra natratrara amin'ny radio zao fahatelopolo taona izao no ny famindrampon'Andriamanitra dia afaka miara mankalaza amin'ny tanana ho an'i Jesosy no misaotra Jesosy misaotra tompo izay rehetra nataonao
vanginao sitraka ny fahatsaranao falebiazanao halleluia ao ampiakaritsika mihitsy ny feoatsika Alleluia, andao itiaka mafy ho an'ny mpanjaka ny mpanjakitsika. Afaka mahazo toerany ianareo tompoko. Tsara Jesosy. Mandrakizay ny famindram-pony. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia afaka manao vavaka fiderana ve anao? Tahaka ny mpanao salamo dia nilaza hoe ho ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Dia raina Jesosy satria maninona lehibe ny zavatra nataony. Androany fotsiny saintsaino hoe natorytsika anikeo tamin'ny alina dia ny fo ny maraina dia nihiratra ny masotsika mitempo ny fotsika afaka nipetraka tsika afaka nitsangana afaka nietsika no ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fahasoavana. Dia raha Jesosy ny amin'izany mety misy tsy fahasalamana nandalo teo amin'ny fiainanao fa zao eto ianao androany afaka manaraka an'izao fotoana izao ianao androany. Dia raha Jesosy tiany Jesosy ny derainy, tiany Jesosy hoe izy no indraindrainy, izy no ankalazainy. Io ihany ny anniversaire ny radio fa tsy radio jiro sy fanasina ny deraitsika eto fa lay Andriamanitra nampisy ny radio, lay Andriamanitra ny tahiry ny onjam-peo, zany nomentsika voninahitra eto, lay miazona ny zavatra rehetra. Jesosy io ianao lay Andriamanitra mandrakizay, misaotrany amin'ny fitiavanao anay, ary izay koa Jesosy afaka manambara ny fitiavana ianao. Izay koa Jesosy afaka milaza androany fa tianay ianao, ary androany zahay dia makafy ny fanatrehanao eto amin'ity toerana ity satria eto ianao lay mamokisoa ny fanahinay, ny fananao n'androany dia vokisanao, ny mangetaeta androany dia andray avy aminao, ny kely hery androany dia andray hery be, ny mila famonjena dia andray famonjena, ny mila fanasitranana dia ho sitra, ny mila fanafahana dia afaka satria eo mifanatrehanao ny misy an'izany rehetrarehetra zany. Eto amin'ny loharano zay, lay loharanony zavatra rehetra, tsy olombelona ianao ka andainga ho ny teninao. Ianao lay Andriamanitra mandrakizay ary tsy misy azo oharina aminao raha io.
misaotra anao zay androany lay loharanony fitiavana satria noho ny fitiavanao dia reto izahay Jesosy afaka makamamy amin'izany afaka mifaly eo mifanatreanao afaka miravoravo ny fonay androany eo mifanatreanao tompo misaotrany amin'ny zavatra rehetra misaotrany amin'ny fahasoavanao tsy ny radio jiry sy fanasina ihany fa izay rehetra ihany koa dia nandray fahasoavana tompo androany zay dia manaja anao eto amin'ity toerana ity androany zay dia manome voninahitra anao eto amin'ity toerana ity aoka ny fonay tompo zay hitanao tena hifaly hisokatra afahanao Jesosy mitanay androany Jesosy eo amin'ny fanatrehanao zahay amin'izao fotoana izao dia faly ny fonay teneno amin'ny vavanao amin'izao fotoana izao hoe Jesosy faly ahy eto amin'ny fanatrehanao mandray hery ahy eto amin'ny fanatrehanao androany satria tsy misy zavatra tsy hainao atao androany mikelikely hery dia mahery androany mivizambizana dia atanjaka androany mikivikivy dia hiravoravo hivoaka eto anao androany ho lehilahy sy vehivavy mahery ho lehilahy sy vehivavy mahery proklameo zany amin'izao fotoana izao mahery satria tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao lay Andriamanitra zay présent eto androany manafy hery lay mahay ny zavatra rehetra Jesosy androany Jesosy dia anao zava-magaga anao zavatra lehibe eto amin'ny fiangonana anao zavatra lehibe anao ho anay tsirairay avy na ho an'izay manaraka an'izao fotoana izao satria mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ary noho ny aminao Jesosy noho ny aminao dia zahay koa tompy dia mahay ny zavatra rehetra Hai ni tompo aini ni mandamina ni fiainako androany hai ni tompo aini manafaka amin'izay manjo azy manafaka amin'izay no físico Manau ayaraki saiti Amen Amen
de limitation mametra an'Andriamanitra tsy manana fahefana aminao tsonjany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny devoly izay mitondra fiampangana lava mahatonga anao tsy mitombo amin'ny finoana, mahatonga anao tsy mitombo ara-panahy, tsy manana fahefana aminao tsonjany, satria ny Andriamanitra izay atongavanao eto androany mahay ny zavatra rehetra, te hitanao, te hampiakatra anao mihoatra noho ny hatramin'izay, dia ampiseho ny heriny eto izy androany. Ho hitanao fa velona ny Andriamanitra tsika, velona Jesosy, velona Jesosy, velona Jesosy raha lasa nabady, velona ny Andriamanitra izay miaraka amintsika eto androany, ary ambarao amin'ny finoana androany, ambarao amin'ny finoana androany fa ho lehilahy, ho vehivavy, miova ianao manomboka androany, miova ny fijerinao, miova ny fatakaranao, satria Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra. Halleluja. Eny ainy tena hainy, eny ainy tena hainy, ny manao ohatr'izay no fiziko. manao ayarak'izay tiany, ny manao ayaraky zay tiany, ndao velitsika ihany iraitsika amin'ny finoana, ny manao ayaraky zay tiany. ndao tsika araka ilaza hoe ny Andriamanitra dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ndao verimeritsika izany teny izany, ny Andriamanitra dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Raha mahatsapy ianao hoe mila fanafana dia teneny hoe ny Andriamanitra mahay manafaka. Raha misy marary tonga eto dia teneno amin'ny fonao rehetra, amin'ny finoana hoe ny Andriamanitra dia mahay manasitrana. Raha ohatra ianao manatrika ady tonga eto androany misy ady lalovanao dia lazao androany hoe ny Andriamanitra dia mahay mampandresy ahy. Teneno amin'ny finoana izany. Afaka mikika ve nareo hoe mpandresy ahy? Ny Andriamanitra mampandresy ahy, noho izany mpandresy ahy. Asandratsika nytanantsika dia ity hideran'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Dia raha Andriamanitra amin'izao fotoana izao ndao tsika hiderany Tompo. Lazao hoe Tompo lehibe ianao, tsy misy ohatranao. Magagy ianao Andriamanitra, tsy miova ianao. Ianao no Andriamanitra mandrakizay. Fantatrareo hoe fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mandrakizay. Efa renareo, efa ren'ny sofinareo fa ilay Andriamanitra izay manatrika eto amin'ity fotoana ity androany dia Andriamanitra mandrakizay. Ozy izy ny Baiboly hoe izy ozy izy ny namorona ny farany tany. Fantatrao hoe fa ny Andriamanitra ivavahanao dia ilay Andriamanitra namorona ny farany tany. Fantatrao hoe fa ny Andriamanitra ivavahanao dia Andriamanitra tsy mety reraka. Fantatrao hoe fa ny Andriamanitra ivavahanao dia Andriamanitra tsy mety sasatra. Raha misy reradreraka tonga eto amin'ny Pietra amin'ity fotoanandroany ity dia tsara ho fantaro androany fa ny Andriamanitra ao dia mampatanjaka ny reraka ary izay kely hery dia omeny hery be. Androany dia ho ataon'Andriamanitra aminao izany. Izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery izy. Iza ny olona miandry an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao? Ianao ilay olona mandroso hery. Amen. Elatra no hiakaranao tahaka ny voromahery.
Iazakazaka ianao fa tsy ho sasatra. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy iazakazaka nareo fa tsy ho sasatra. Andeha ianareo fa tsy ho reraka. Amen. Tompo misaotra anao zahay. Misaotra anao satria eto ianao. Mampatanjaka ny reraka ianao. Ary zay rehetra miandry ianao androany dia tena ahitanao izy. Zay rehetra miandry ianao androany dia hitombo hery izy miala eto amin'ity toerana ity. Tsy tokony misy olona hoe kely hery zany miala eto androany. Fa ny olona miala eto androany, ny vehivavy rehetra miala eto androany dia vehivavy mahery. Ny lehilahy rehetra miala eto amin'ity toerana ity androany dia lehilahy mahery. Amen. Ataontsika nandra-tanana ary mandeha dia teny hoe Tompo, izay miandry anao tsy ho very fanantenana. Averimbereno zany izay miandry anao tsy ho very fanantenana. Fire.
Sady hitsangantsika atsika ireo zay matoky anao tsy overy fanantena zay matoky anao tsy overy fanantena veritsika ihany zay matoky anao tompo Latsika hiteka ho an'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao sady miteka ianao no miandrandra ianao mety plafond hitanao fa miandrandra ny amin'Andriamanitra ianao sady miteka ihany tsika miteny hoe misaotra Jesosy amen teneny akaikinao hoe misy fanantenana ny ampitsonao ie teneny aorinanao hoe misy fanantenana ny ampitsonao amen izany mino an'izany izy amen zao a ito amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia afaka tena mifaly tsika ary anisan'ny antony fideratsika dia ny fatratraran'ny radio évangélika jiro sy fanasina ny fahatelopolo taonany mampideran'Andriamanitra zany a izaka izy no efa nahery tamin'ny alalan'io radio io izy novanginy tompo tamin'ny tsaiko fandaharana na hira ohatr'izany atsangantsana hoe tanantsika tsika rehetrarehetra mihitsy zany andaontsika hitehaka ho an'ny tompo a hitehaka ho an'ny tompo tsika satria tena nampiasain'Andriamanitra zany radio zany nanangana atsika nampahery atsika ary anisan'ny fitaovana anankiray nampiasain'ny tompo io radio io a matoy izao anao androany io amen ny toroteny rehetrarehetra renao tao ny fampaherezan'ny olona rehetra zay mpanentana tao nisy fiatraikany tamin'ny fiainanao zany rehetrarehetra zany ary tena hisaotra ny tompontsika noho ny amin'izany be dia be ny hiran'ny ataoko hoe ny artista zay mandeha ao anatin'izany radio zany ary raha ho ataontsika eto dia tsy ampy ny fotoanantsika fa tiry ty dia mino fa hirana andeha tao anatin'izany radio zany hoe tsara ny mihira ho any Andriamanitsika amen ndatsika hitehaka dia hiry tsika ho any tompo amen ao sady midoladolontsika re ao are tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika fa mamisy mendrika azy ny fiderana azavoko ny hery izy fahefana izy ilay fiandohana sy fiafarana fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika fa mamisy mendrika azy ny fiderana ampingazo antoka indrindra satria vatolampy tsy mamifindra
satanany aminy faoriny sy mampitaka satria mazakany mazaka miteraziny hitana rehetra iranitra masoandro sy volana miteraziny olona rehetra biby ao analavoro manidina Zaina faefani Famagagania satanani Amini faulini sumapitaka Satria Pazakani Pazaka Sarani mira Sarani mira Wana de mansika Famani sumetka Zan fiderana Azaf kodieris faefana Fiandoana scafarana Fassarani mira Wana de mansika Famamis metka Zan fiderana Ampingazo antu kaitita Satria vatulampi simami fita Satria vatulampi simami fita Satria vatulampi simami fita Alléluia. Tonton Claude Santimonika izahay dia mitsodrano anareo ary mitsodrano radio amatsy ny radio mbola tsisy ohatr'izany indray ny tompo manomboka amin'izao fa 30 taona zao. Amen. Izy ny namatsy anareo hatramin'izay fa mbola hita mihoatra no lavitra izany, mihoatra lavitra no izany indray nareo amin'ity manaraka ity indray miaraka amin'i Jesosy. Amen. Amen. Fa zao koa Andriamanitra koa ny mpamatsy anareo. Tatsika teny hoe tompo ianao ny mpamatsy ahy. Zay zavatra ilaiko dia ao aminao. Ampy ahy ianao. Ndao ataontsika mahafinaritra Jesosy ampy ahy ianao. Ampy ahy ny fahasoavanao. Ampy ahy ny fahamatsinao. Amen. Oh
Microphone, Jehovah Shammah. Ramata usate malume, fiakana na waye, Jehovah Shalom. Say like the awam now, awam now, awam now. Say like the awam now, awam now, awam now. Manina maramurakurak sika ho an'i Jesosy. Fiderana daholo zany. Rehefa nandresiny zanak'Israely dia nika mafy izy a, nioby mafy izy a, nideran'Andriamanitra. Ianao ve mino fa mandresy? Raha mivoaka eto ianao e mandresy. Mety tsy fantatrao ny any ambadika any fa zao mandresy ianao. Zavatra ataonao fotsiny dia zao, dera aloha. Amen na? Tenera kaikinao e, dera aloha e. Andaotsika aloha hidera e. An'i Jesosy ny any. Fahitanao e mirapiranao, tsy hoe tsisy raha manahitranao. Fa ilay raiko ao ambony ao e, izy andeha manapaka izao rehetra izao e. Ka ninonino nahitrange, ny zava-drehetra miara-miasa ny masoano tadiaviny, inonarino antony sy iderako e. Androany alude midera, midera, midera. Androany aluma nitatra ny fahazavana, nampisoana ny aze. Androany alude midera nawa, Jesosy o. Androany alude midera, midera, midera. Androany aluma nitatra ny fahazavana, nampisoana ny aze. Androany alude midera nawa, Jesosy o. Ajanony instrument zalahy, nareo rery mira. Bamonjy anaty. Averitsikina mandeha atsika re. Ao. Izao ande manana tade, mamonjy anaty ate. Cara cara si barera, a vida é tanteira.
Davartsika androany aloha Androany aloha dia mitera 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 Androany aloha mitatra ny fanjakanao Nampisana ny azy Androany aloha dia hideranao Jesosy Androany aloha dia mitera 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 Androany aloha mitatra ny fanjakanao Nampisana ny azy Androany aloha dia hideranao Jesosy Sandraй Jesosy Ambiavidi ny fandarehetra rava Mirodana ary nitendry vohitra mety Mikisaka efa sandraй Jesosy Misanata Jesosy Misanata Jesosy Misanata Jesosy Misanata Jesosy Hey, 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 hey Androany aloha dia mitera 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 Androany aloha manitatra ny fanjakanao Nampisana ny azy Fa androany aloha dia hideranao Apekare Androany aloha dia mitera mitera Androany aloha mitera ny fanjakanao Nampisana ny azy Fa androany aloha dia hideranao Jesosy Androany aloha Alléluia. Mahery tsara ianao amizao. Amen. Afaka mahazo toerantsika rehetra tompoko. Alléluia. Melohan'ny andrenesantsika ny afatra izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra dia ataontsika hanao ny fanatitra aloha amin'izao fotoana izao. Ataontsika hanome ho an'ny tompo hanohana n'izao fankalazana ny fahatelopolo taonan'ny radio zao mandritra ny herinandro ity moa dia manao fotoana tahaka izao tsika eto dia hanome tsika tahaka ny ho an'ny tompo amin'ny fifaliana mba ho fiarahantsika mentana, fiarahantsika mifaly ny amin'ny hitahin'Andriamanitra an'izao radio antsika izao. Sady ao anatin'ny fanatritsika hanomboka hiomana nohana ny fotsikitsika. Ary izay mihitsy no asan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no angatahako androany hanokatra ny fandrenesana rehetra. Ny fanahy masina no hanampy anao androany atakaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Androany rehefa fantatrao ny marina dia ny marina no manafaka anao tsy mandeva. Ary mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ahafantatra ny marina ianao androany. Amen. Dia sady manao ny fanatritsika amin'izao fotoana izao manasandra ireo tompon'andraikitra androso ao anatin'izany dia efa sady manomana tsika ny fototsika andray ny afatra androany. Fanay masinao tena tiako ianao izaho lay malalanao manao lalanao
Tudo me farei mais, nem assento sobre o sol.
anatin'ny asan'ny fanahy masina dia tiako ianao tena hiteny hoe fanahy masinao, tena mila anao tena tiako ianao fanahy masina, tena tiako ianao, mila anao zay fanahy masina hiasa eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao, hiasa any amin'izay olona rehetra manaraka ity fotoana androany ity. Fanahy masina zava-poana ny zavatra rehetra ataona eto, raha tsy manatrika eto ianao, omena toerana malalaka ianao fanahy masina amin'izao fotoana izao, omena ianao ny sehatra fanahy masina, avelana ianao hikasika ny ao anatinay, avelana ianao hiasa ao anatinay fanahy masina, tsy mahay mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny saina sy ny nofona izahay, fa mila anao zay fanahy masina, mangataka anao atena hiteny hoe ilaiko ianao fanahy masina, misy teny tian'Andriamanitra omenanao amin'ity hariva ity, fa mila ny asa ny fanahy masina ianao andresy lahatra anao, andresy lahatra anao amin'ny mety ho fahotanao amin'izay zavatra mety hiainanao any. Ny fanahy masina no afaka manao an'izany asa. Zao no atao hivanim-potoana ny fanahy masina na saison ny fanahy masina zao. Azadiny fa ny fanahy masina no miasa eo amin'ny fiainanao, mikasika anao, mampahery anao, manangana anao. Ny fanahy masina no manome fanabarana antsika tsiraray avy. Ho anay izay mitory-teny sy mampianatra ety ambony ety dia zava-poana ny fahaizana sy ny fahalalànay. Raha tsy eo ny fanahy masina izay mahatonga ny teny ho velona eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Mila anao izay fanahy masina, mila anao izay anangana anay, mila anao izay fanahy masina ampafantatra anay ny marina rehetra, satria ny marina no manafaka anay tsy ho andevo. Dao veritsika farany refrain dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Kan fonao tena hiomana ho vanginy fanahy masina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Thank you zay fanahy masina, avy fotsiny ianao fanahy masina mameno anay, fanatrehanao fanahy masina. Dao veritsika farany zay mangetahita ho vanginy fanahy masina dia mira mafy hoe vangio dray avy mameno ilaiko ny fanatrehanao, Alléluia. Misaotra fanahy masina, ianao no invité d'honneur anay androany, ianao no invité d'honneur an'ny radio jiro sy fanasina, ianao no ajaina ary sokafy ny fonay tsiraray avy mitenena aminay fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Dao hitehaka mafy ny fanahy masina isika. Surprise be ny mahita lehilahy maro izay tonga eto amin'ity toerana ity androany. Dia teka mafy ho an'ireo lehilahy omembo-nahatra manakaja izay tonga eto amin'ity androany ity. Manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra izay tonga maro eto amin'izao toerana izao. Ho anareo rehetra izay manaraka mivantana ihany koa dia arabaina ianareo mandray izay rehetra raisina eto ihany koa ianareo.
da hoe tehaka mafoan'ny vehivavy tafika mahery a isika vehivavy mihitsy ny tiako tena hitehaka irefitrefitra satria tafika mahery a isika vehivavy rehefa miresaka isika hoe tafika dia tsy maintsy a misy resaka adiny dikan'izay tsisy ilana ny tafika zany a raha ohatra ka tsy misy a ady tatsika manana miaramilitsika zao a ohatra eto Madagasikara fa rehefa tsisy ny ady a dia mety hoe zavatra hafa no asena ataon'izy ireo fa ny tena ilana ny tafika dia miady amen na ny tafika dia miady ady a na guerre no resahana mila tonga saina tsara isika tsiraray avy fa zao no atao hoe saison ana guerre na fotoana vanim-potoana hiatrehana ny ady fa mifalia ianao fa ao aorianan'ny ady a dia tsy maintsy misy fandresena tenena mafy be mihitsiny ho an'izay rehetra manatrika ady aloha dia mitenena hoe ao aorianan'ny ady dia tsy maintsy misy fandresena amen amen fa iresakintsika zavatra ara-panahy fotoana fandresena sy fiainana ny teny fikasana izao vanim-potoana izao amen fotoana fandresena sy fiainana ny teny fikasana izao vanim-potoana izao fa zao tsy maintsy miady aloha isika raha te ahita fandresena tsy misy mihitsiny zany hoe za tena teo mpandresy za manoatra ny mpandresy mety resahana mety ataotsika hirahira metanetana mitsambikina tonga any plafond mihitsy tsika hoe manoatra ny mpandresy a fa raha tsy niatrika ady tsika tsy mibata fandresena zay a tsika izy aminareo aloha tsy manatrika ady za aloha dia tsy hanangatanana mihitsy satria za miatrika mihitsy amin'izao fotoana izao fa zao efa fantatro fa tsy maintsy mandresy amen ianao koa tokony mino an'izany dao resika ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny salamo 68 andininy 110 tena tiatsika vehivavy be mihitsy io teny io salamo 70 andininy 110 vakina amin'ny anaran'i Jesosy dia sokafy tsara ny sofinao rehefa aveo izy vakitsika amin'ny version amin'ny teny frantsay ny tompo manome ny teny ary ny vehivavy mpilaza soa dia antokony lehibe vehivavy manina hony manina hony sotra tompoko le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles raha manindry teny dia misy dikan'izay les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée amen vehivavy rehetra tiako hika amen mafy be aloha amen amen mpilaza soa misy dikan'izany en général rehefa hoe hifidy olona hiady ao amin'ny tafika dia ny lehilahy no matetika voafidy rehefa misy ny ady misy ihany ny vehivavy zany fa ankavitsiana fa ny lehilahy efa tsy resahana tsony ianareo lehilahy satria nareo efa tafika tena mahery be fa eto zany dia misy afatra manokana mihitsy ho anay vehivavy mpilaza soa eto amin'ity andinin-tsoratra masiny ity dia tena vaovao mafaly be ho antsika vehivavy fa sika dia lazaina hoe grande armée tafika lehibe ianao io mety hoe save sary no aniko androany tetafiko androany sary ny vadiko ohatr'izao ny zanako ohatr'izao ny asako tena hoe tsy hitako ry pasteura tsy hitako ry zoky save tena lazaina hoe grande armée
misy sary a mafinaritra ny mahita sary a ho anareo avy ato a dia hitanareo zao no atao hoe tafika vehivavy reo a ary mehana vehivavy fa tiako akasara tsaina ianao hoe mahita ve nareo aneriana tompoko reo tsika vehivavy reo fa misy condition no mahatonga tsika ho lasa tahaka izao hoe armé lehibe na hoe tafika lehibe tafika mahery mahita fa tena manomboka manangana vehivavy Andriamanitra amen ne efa manangana vehivavy maro Andriamanitra be dia be ny vehivavy a manomboka tena ampiasain'Andriamanitra be efa nampiasa vehivavy foana Andriamanitra fa ankavitsina tany aloha fa rehefa mijery ako na dia ao amin'ny ekipa izay miaraka aminay fotsiny azy dia tena mampiasa lehilahy be mihitsy Andriamanitra fa tena mampiasa vehivavy ihany koa Andriamanitra dia ianao raha vavy malala ry neny malala ry zandry vavy malala dia ianao koa minofa tena ho ampiasain'Andriamanitra ianao amen maniry an'izany ve aloha ny vehivavy eto Fianaratsoa e maniry an'izany ve ianareo rehetra hoe ho ampiasain'Andriamanitra ho tena tafika mahery eto amin'ity a faritra eto Fianaratsoa ity amen maka fitaovam-piadiana eny an-tanany a ireo vehivavy ireo a ary mamely ny fahavalo a izay manafika ny fiainany isika zany satria vanim-potoana ny ady zao izy izy mantsenao vanim-potoana ny ady zao dia tsika tsy tokony hoe miandro velesina fotsiny dia mitazona hoe za mitazona le fiarovan-teny iny fiarovan-tratra iny fa tsika mila manana fitaovam-piadiana manafika ihany koa amen na tsika zany tokony ho conscient tsara hoe manana fitaovam-piadiana tsika ary alaina ny fitaovam-piadiana hoentina mamely ny fahavalo izay manafika ny fiainantsika misy fahavalo ve manafika ny fiainanao rahavavy ohatra hoe aretina ohatra hoe fantrana ohatra hoe vady maditra ohatra hoe zanaka maditra ohatra hoe bebe manana fitaovam-piadiana isika izay afaka tena ampiasaintsika ahafahantsika tena miady dia misy sarina vehivavy izay a mitana sabatra safady raha mifandisi-kely a misy vehivavy a mitana sabatra mba hitanareo hoe mba azotsika saretsaina tsara hoe isika ane dia vehivavy tokony tena mahery vaika tsy maninona ataontsika hoe mahery sehatra mihitsy satria izay mahery ihany a no mibata fandresena raha ohatra ka tsy vehivavy taka izao sary zao tsika fa le kifya le fahavalo ato mamela sary tena mijaly a tena maty ae tsisy tsony ny fiainako hoe ho faty ae tsy afaka andresy fahavalo mihitsy isika raha tsy taka izao ny sarytsika ara-panahy sarytsika ara-panahy ara-aina faraky ny teniny zokotsaka ao maloko hoe ny ara-batatsika dia tokony mahery a sy matanjaka raha ny voalazan'io salamo fahavalo ambinipolo andiny faraky ambinifolo io a dia tsy hoe lasa tafika mahery fotsiny anefa isika fa misy fepetra ahatonga antsika ho vehivavy tena tafika mahery tsy maintsy maninontsika raha arak'ilay tenin'Andriamanitra tsy maintsy mpaninontsika plaza soa amen da hoe tehaka mafy be aloha sika mangataka ny lehilahy mba hitehaka mafy be amin'izay teny izay satria tokony ho vehivavy plaza soa izahay raha te ho andia tafika mahery sika dia tokony a porteuse de bonne nouvelle
any amin'ny testamenta vaovao dia atsoina hoe amin'ny teny frantsay bonne nouvelle na vaovao mahafaly. Fantaniana ary tonga dia fantatrareo fantaniana petrako. Mpilaza vaovao mahafaly ve ianao? Ry rahavavy malalako, vehivavy ano atsangan'Andriamanitra amin'ny teny eto a. Mpitondra vaovao mahafaly ve ianao? Ao an-trano, any am-piasana, ao am-piangonana, any am-piasana, amin'ny toerana rehetra izay alehantsika, mpitondra bonne nouvelle ve ianao? Asa manamelo tena aloha fa iova ianao miala eto. Ny an'Andriamanitra zany tena mahafinaritra be amin'Andriamanitra, izy tsy hoe amelimely atsika fotsiny, tsy fomba an'Andriamanitra zany hoe ariatako reto ataoko tena, tsy zany Andriamanitra. Fa raha ohatra izy mampiseho atsika ny fahadisoantsika, ny ataoko hoe ny fautetsika na ny erreur atsika, dia ny tanjony mba hahatonga atsika tsy ohatran'izay intsony. Amen na? Ary tsy anameloka anao izy fa anafaka anao ao anatin'izany zavatra izany mba hanomboka ho lasa vehivavy mpilaza soa isika. Amen na? Misy afatra mivoaka tompoko eo am-bavantsika eo. Marina zany na ny lehilahy na ny vehivavy, isika rehetra misy afatra mivoaka eo am-bavantsika, misy teny izay mivoaka foana eo am-bavantsika, ary tsika vehivavy dia tena vedety mihitsy ny aminy hoe tia miresaka. Tia miresaka. Misy natiora-tsika nomen'Andriamanitra atsika, afaka ho fitaovam-piadiana mahery vaika ampiasaintsika. Fa koa anefany, raha tsy voafehantsika dia lasa fitaovana ampiasain'ny Satana anapotika atsika voalohany indrindra. Anapotika ny manodidina atsika miresaka. Mba inona ary izao niresaka ry zareo reo? Ianona ki manana ki dia manana dia manana dia manana. Malaza tsika hoe tia miresaka. Raisiko amin'ny endriny anankiroa izay, amin'ny lafiny tsara sy amin'ny lafin'ilay fantatritsika. Ilaina ny mba miaraka ohatran'izao, isany tsy mananamana ny vehivavy eto, mba mananamana vehivavy ianao mpiara-miasa aminao, mpiara-manompo, tsy haiko mpiray tapo. Ny anay izao mahafinaritra be mihitsy izay rehefa miaraka. Izay izao mpiray tapo miaraka. Dia misy resaka izay ataontsika vehivavy izay tsy ataontsika intsony ao aorianan'ity fotoana androany ity. Fa manomboka eto dia isaky mandeha ianao dia tadidinao ilay teny hoe mpilaza. Misy antony ianao matoa asena miteny an'ilay izy satria rehefa misy feo mivoaka eo amin'ny vavanao dia misy hery mivoaka ao anatin'izany. Amen na? Ny hoe mpitondra hafatra na messager na messagère ihany koa dia ny vava tsy resaka le hoe mpitondra hafatra hoe ohatrany hoe amposta mitondra colis ohatr'izany, fa mba hiresaka ny vava. Tsara tarehy mihitsy izany vava eto izany. Ny vava no fitaovana tena miasa rehefa mampita hafatra tsika izany. Tandriny na tsy haiko hitanao hitanse miasa be io molitra. Ny vava no fitaovana tena miasa rehefa mampita hafatra tsika. Tao amin'ny Baiboly dia iresaka ako tantara ao anatin'ny Baiboly. Ao anatin'ny Baiboly dia ireo mpaminany no mpitondra hafatra. Tamin'ny testamenta taloha nisy ihany koa ny anjely izay nitondra hafatra avy any an-danitra. Ny anjely Gabriela zao dia mpitondra hafatra avy any an-danitra izy. Izay ny andraikitry ny anjely Gabriela, mpitondra hafatra izy. Fa isika vehivavy koa
dia tena mpitondra hafatra mahery vaika mihitsiny. Mpitondra hafatra isika messagère. Teneny ny vehivavy eo akaikinao hoe ianao dia mpitondra hafatra. Raha misy vehivavy zany eo akaikinao, ianao dia mpitondra hafatra. Amen. Mpitondra hafatra tsara ve sa mpitondra hafatra ratsy? Bonne nouvelle sa mauvaise nouvelle? Tsara sa ratsy ny hafatra hoentiko? Samy mandiny tenitsika efa tsy hoe zay vavy enao mihitsy zay pa fa za mihitsy no mijery ny tenako. Asika le izy samy mijery mandinika hoe ahoana ary tena mba mahafaly ny olona ary ve zavatra mba resahako, sa dia isaka mifanena amiko ny olona dia hoe iny indray zokobako andao andositra fa mampatahotra hitantara zavatra mampatahotra be indray zao zokobako ohatra, na zavatra mampiororo be indray, na zavatra mahakivy be indray, na mahaketraka be indray. Tsy voatery hoe miteniteny foana, fa rehefa mitondra hafatra manaketraka ny olona dia efa tsy mpitondra message tsara izany. Isaka misokatra ny vavantsika dia inona ny tena hafatra mivoaka ao. Malaza be ny lalana RN7 fa teny an-dalana izay mivady dia ozy izy tamin'ny pasteura hoe andao tsy teo asitsika resaka be fa efa io le izy fa andao hibaiko nyty RN7 ty tsika mba ho amboariny fanjakany ty RN7 ty. Amen. Andao tenentsika dia teny an-dalana izay dia nivavaka tena teny hoe Jesosy jereo ty lalan'ny RN7 ty tena hitodika amin'ity ny fanjakana hanamboatra n'ty lalany ty. Ataovy amen aloha e. Amin'izay zay mba tonga matetitetika ty aminareo. Amen. Na mandra-parain'ny andro ary tsika hiresaka ny lalan-dratsy foana tsy lany hoe anao alimbavaka fitantarana an'le lalana RN7 mety tsy ampetsika izay fa zao andao hanambara zavatra tsara tsika, andao ny finoatsika ambaratsika. Tsy maninako hoe tena mafimafy tokoa iny lalana iny zay tsy maninona fa raha vao ambety efa hita le izy eny tompoko, efa hita le zava-misy hoe zay le izy fa ny zavatra azoko atao mety tsy afaka hitondra bulldozer eo na tsy fantatro hoe inona ny zavatra fa ny afaka ataoko dia mivavaka mba ho amboarina ny lalana ifandraisantsika. Amen. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy hoe hitodika amin'ity lalana ity ny mpitondra fanjakana hanamboatra ny lalana tsy RN7 ihany fa le lalana rehetra atao anatin'ny tanàna dia mba afaka averintsika ambara matetitetika izany. Amen. Ho antsika rehetra nomeri toko 17:20 ka hatramin'ny 17:30. Nomeri 13:26 ka hatramin'ny 33. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Tena keo Mosesy Arona ary ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra tany anefitra parany izy dia tany Kadesy ka nitondra teny taminy sy ny fiangonana rehetra sady naneo azy ny vokatry ny tany. Dia nilaza taminy izy ka nanao hoe tonga tany amin'ny tany izay nanoranao anay izahay koa tondratry nosy tantely tokoa izy ary hitony ny vokatra. Rehefa avy eo azy eo tsika ny sary avy tany kanefa kosa mahery ny olona izay monina eo amin'ny tany ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe dia lehibe ary koa nahita ny taranaky ny anakita teo zahay. Ny Amalekita monina ao amin'ny tany atsimo ary ny Etita sy ny Jebosita ary ny Amonita no monina any amin'ny tany avoana ary ny Kananita no monina eo amoron-dranomasina sy eo amoron'ny Jordana. Fa ho kosa ny lehilahy izay niara niakatra taminy dinganiko amin'ny 9:30 aloha
tsy azo miakatra andresiny olona sika fa maherino sika izy dia nilaza ratsy ny tany izay nosafony tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nosafona dia tany izay mandevona ny monina eo ary ny olona rehetra izay hitanay teo dia olona vaventy be ary nahita ny Nefilima teo zahay dia taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima ary teo imasonay dia tahaka ny tsingetana izahay ary toy izany koa izahay teo imasony tatitra mihiba rehefa nirano Mosesy nandeha ny safo ny tany Kanana amin'izay satria promesy io enoy tsara efa nanao promesy Andriamanitra tamin'ny Abrahama efa niteny Andriamanitra ary nilatsaka ny teny tamin'ny Abrahama fa omeko ny taranakao ity tany ity tamin'izay izy joro teo amin'ny tany Kanana omena ny taranaky Mosesy azafady Abrahama azafady ny tany Kanana dia rehefa tonga nanakaikikaiky izy ireo tsy iresaka be mikasika an'izay tsika dia nirano Mosesy nirano Mosesy hoe mandehana dia naka 12 lahy izy efa haitsika izany tantara izany dia nalefa enim-bolana tany izy ireo dana jereo safoy daholo mba jereo hoe manahoana amponao inona ny zavatra tena tokony ho hitao ahoana mety tokony hipetrahanao sy ny sisa dia lasa izy ireo nisavotany dia teto niverina amin'izay ry zareo dia nitondra izy vokatra tondra voaloboka be tena ohatra an'le lohana zazakely reny izy tena tsara ny volomongeza be mihitsy tena tsara ny tany tsara ny tanàna izy tsy niteny hoe zavatra negatif hatramin'ny voalohany fa ny fomba fahitany no nambarany zany ny voaloboka tena maro ny tsy efa misy 50 kilao io grapy be anankiray io tena tondratra noho ny vokatra tena hoe mahavokatra tsara be mihitsy ny tena tsara be ny vokatra fa izao zezatra zareo maherino tsika ny olonao taranaky riana tanareo rapeto tanareo dia tongotry rapeto impolony amin'ny olona normal ny amalekita moninao nanomboka ny tantara izy satria izay ny fomba fahitany tena ry zareo tena goavambe taranaky ny géant reny tsy mahazo miakatra andresiny olona sika fa maherino sika izy ahoana nafatarana fa maherino sika izy nefa zareo ary tsy niady akory asika ve fa efa nampiororolo le zavatra hita ny avy hatrany zareo tonga dia hoe aloha tonga dia resy tsy miady misy olona ve tratra an'izany mbola tsy nametraka izay ve tany amin'le entreprise koa dia kely spitike olona tsinitsiny na ny CV-ako ary ve ho jereny le mpampiasa raha tonga eo amin'ny zareo eo apetrao ihany ndana apetrao ihany CV anao aza tonga dia manao ohatran'reto mpitondra tatitra reto dia nilaza ratsy ny tany izay nisafony tamin'ny zanak'Israely zareo normal be ny folona verina avy any ny teny hoe tena tsy possible kietraka ny fon'ny zanak'Israely fa Mosesy tsy influencen'izay toetrana leader afaka alaitahaka hitoetra Mosesy dia andao raisitsika kely leo amin'ny andininy fahatelopolo fa Kaleba dia nampangina ny olona teo anatrehan'ny Mosesy ka nanao hoe andeha isika hiakatra mihintsy mba hahazoantsika azy fa haharesy azy tokoa isika zay misy Kaleba vavy anankiray amen tena ao anatin'le verset rehetra nivakitsika teo lava be ny tatitra tsy tsara no entin-drareo fa andininy anankiray fotsiny hoe dia nitsanga ny Kaleba dia niteny izy nampangina ny olona hoe manginonareo andraso aloha andao tsika ry Mosesy andao tsika ry zanak'Israely andao fa tena
tsy maintsy aresy azy tokoa isika satria efa tsara mipetraka tao anatin'ny Kaleba ny promesse efa nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Amafisiko hoe misy teny ve efa nitenenin'Andriamanitra taminao, efa nanao promesse taminao ve Andriamanitra, dia tadidio zay. Karoy mihitsy raha hoe aiza moto amin'ilay mémoirako, efa 20 taona kosa hoe vadendry lova avy amin'ny Jehovah, aiza ary zany, tadiavo tadiavo le izy fa nisy teny efa latsaka. Mahafinaritra na foana zay zavatra zay, asen'Andriamanitra mikaroka an'izay foana hoe tadidinao ve efa niteny zavatra taminao alina tamin'ny maraina foana resaka tamin'ny pasteura an'izany. Tsy natory mihitsy ala fa nisy zavatra korina ohatra ny rian-drano be amin'ny roa maraina manoratra ho an'ny ekipa hoe reto sary reto verset, fa misy zavatra tena naverin'Andriamanitra teny clair tena hoe ohatra ny rano clair ohatra zao mikasika ny fiangonana, mikasika ny fiainanay dia naveriny fanamasina tao amiko ilay izy. Fa ny olona rehefa manana an'izay teny izay dia lasa ohatran'ny Kaleba izy. Ninona zao nisy teny ve ny latsaka ho an'ny firenena. Karazana mpaminany maro tena lazaiko aminareo, vahiny maro ny resaka taminay, mpanompon'Andriamanitra maro nandefa tenina aminany ho an'ny firenena ary nahita mihitsy ny Madagasikara. Fa rehefa nanomboka ny teny-drareo dia ny sary hitantsika ohatra zao, ny zava-misy tsika rehetra mahita le zay ohatrany hoe aizakory foanatsika eo amin'ny tenitsika hoe aizakory, fa zao alatsaka aloha ny vo, maty ny vo, rehefa maty ny vo dia hivoaka amin'izay ny azo. Amen na amin'ny alalan'ny teny aloha ny vavan'ny vehivavy plaza soa rehetra, lehilahy mantsy lehilahy kalikaly amin'izay Sokonjaka, Pasteure Mahandry, Zokomanda, Tonton Claude, Pasteure Ndrina, lehilahy zareo mahay mifehivavy zay izy. Fa tsika vehivavy zay mipase mandalo ato rehetrarehetra, na zavatra tsy misy ary le izy fa firona ato misy zavatra dia voaka daholo, voaka daholo. Dia lasa tsy plaza soa tsika, fa mivoaka eto ianao dia vehivavy plaza soa. Miala eto tsika androany ho anay, tena za tena zay Andriamanitra ho anay voalohany indrindra, tonga avy any Antananarivo any fa za koa andray zavatra aty aminareo, za koa andray aty aminareo da hoe tiaka mafan'i Jesosy tsika. Samy mitovy ny zavatra hatrehana, samy mitovy ny iraka nandranan'izy 12 tanàna rainina le mitovy ny zavatra hita, samy nahita egna mijoro zao dia hoe ahoana ary se. Fa Kaleba tsy nampilahatra ny tenany tamin'ilay ahoana ary se izy, fa ny azy ny hitany dia zao hoe efa nilaza Andriamanitra, efa nilaza Andriamanitra fa atsika ty tany ty, efa nilaza taminao ve Andriamanitra, dia zay averimberina tenenina, fa nilaza tamiko Andriamanitra. Mety misy marary eto, ny dokotera miteny hoe tsy sarotra be mihitsy ny anatenana fanasitranananao, fa dia zao hany zay tianao hanina, ataovy zay tianao atao, ataovy zay mahafalifaly ny sainao, fa efa nilaza ve Andriamanitra. Misy zavatra ny tenenin'Andriamanitra ao amin'ny teniny ho anao, fa raha tsisy tenin'Andriamanitra kosa aloha tsika dia tena midona etsy seroa, tena raha zanak'Andriamanitra ianao, tsy manana tenin'Andriamanitra, tsy manana teny fikasana, anatonanao ny fiainanao, ohatrany hoe porte-manteau, ahantonao izy fiainanao, le manteau anao ahantonao izy, mila zavatra hiakrochenana hoe anatonako ny fiainako inona kay mba teny, mba misy tenin'Andriamanitra ve, dia isaky mandalo le zavatra mafy be, mety misy tafio-drivotra be, antony eo amin'ilay teny ny fiainanao,
Amen. Atony eo am'le teny ny fiainanao. Mety latsaka mihitsy ny ranomasina. Tena hoe tsy takatry ny saiko mihitsy ty zavatra mandalo ty. Fa teneny hoe apatsehy voafana masina le teny. Rehefa ao anaty samboaravoara be tokoa tsika dia ohatrany tsy mahita nininina zany. Fa ao anatin'le tsy mahita nininina nefa efa misy zavatra ao ambadika ao. Misy zavatra ao ambadika ao. Raha resahako amin'ny fiainana ankehitriny samy miatrika fiainana tsika rehetra, samy miatrika fiainana. Ngamba nareo mety mieritritra hoe Pasteure Bako la vie est belle, la vie heureuse. Tena manititsidina fotsiny. Tena diso hevitra ianao raha mieritreritra an'izany. Fa tena miatrika zavatra tena goavana, defi goavana, misy zavatra mafy tena atrehanay fa zao. Misy zavatra iakrochenay dia ny tenin'Andriamanitra. Antonay amin'ny teny fikasana, antonay amin'ny profesia, antonay amin'ny teny izay efa nomen'Andriamanitra anay ny fiainanay. Mitovy tompoko ny zavatra atrehany ty afaka jerenao kely ve le olo akaikinao? Asa vandravandrana be izy. Fa jereo kely sady raha ohatra mbola tsy mifampirapiny ianao dia miaraba tompoko. Vehivavy tafika mahery. Io olona eo akaikinao io mety mandalo zavatra mafy no ianao izy. Samy tenenao zany, mety manjamanja kely fotsiny izay ty ivela mba sarotsakona nambomboarina kely volo mafinaritra. Fa mety mandalo zavatra mafy izy ao anatiny ao. Mety mafy nonona ianao tena teneniko aminao. Ny olona mamoy fo dia zao ny fomba fahitany hoe tsisy olona miatrika zavatra enjana no zay to amboniny ty taty. Ny amin'ny mafindritra fa le ao ho faty. Aza maty zany ka. Tsy enjana noho ny lalovan'i Jesosy ny zavatra ny lalovantsika. Marina zany Opa, latsa. Inona fahadisoan'i Jesosy rehefa mandinika an'izany raha vao misy manenjinenjika manenjinenjika kory ihany tonga dia izy Jesosy hoe nendringa mafy noho ny za tena raha nanaovana nororaina, nopaina, natao tsy hita izay tsy natao tampoka tena hoe mafy. Fa navita mission dia zany Jesosy zany ao anatintsika tsiraray avy. Amen. Samy miatrika ny fiainana. Miakatra ve vidim-piainana tia fianaratsoa tonton Claude? Miakatra ny vidina karaoty, ny légumes, ny hena, ny carburant. Taloha hoe makaty manao plein mety ohatra hoe 100 000 ariary, tsy haiko hoe tamin'ny taona firy moa zany fa raha mame ohatra fotsiny tsy haiko loatra amin'ny calcul satria pasteura foana manao an'le plein rehefa makaty zay. Fa zao efa misy million le manao an'le plein, zany hoe tsika rehetra dia mahita ny réalité fa miakatra ny vidim-piainana. Fa eo amin'ny fomba fiatrehana an'le fiainana eo no mampisaraka an'le olona. Samy lolon'ny Israely 12 lahy, samy nalefa tany nijery, samy nahita le voaloboka ngeza be. Neny Kaleba ny mampientanentana azy hoe inana an'ireny voaloboka ireny, andao fa atsika io andao fa atsika io. Neny ay maty antsika fa na fahitako ny tenako ary tena enjana be mihitsy. Tena okare tonton Mosesy aleo tsika tsy miakatra amin'ny fahenjana be. Mitovy ny zavatra atrehana. Mety mafy noho ny anao izy izany ny olona eo akaikinao io. Fa zao ny fomba fiatrehana azy no tsy mitovy. Samy miakatra ny miatrika fisondrotan'ny fiainana ny olona rehetra. Samy miatrika ny zava-misy. Samy miatrika ny hafanana be miakatra. Samy miatrika ny rivo-doza sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa metsena any Anjomana reo, tovy ihany ny vidina voatabia any Anjoma. Fa misy ohatran'ny Kaleba dia misy ohatran'le folahy. Mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy. Vehivavy moa no tena petsena zany mba ohatran'ny Kaleba. Mbola afaka ninana voatabia mbola aiza misy fahagagana mbola ataon'Andriamanitra, mbola tia misaotra Andriamanitra fa mbola afaka mihinana antony zay. Ozy izy le dentiste anay zay hoe mbola tamin'izany ka mba 20 taona lasa zany
rehefa mbola misy ny voatabia eny Analakely dia mbola tena mbola mifalio izy mantsemy mamanay fa amin'izao zay hoe raha mbola velona teo zay dentiste zay a tena mbola afaka nampahery ny olona ve izy. Inona ny message mivoaka eo amin'ny vavantsika? Tiniatsika izay zavatra izay. Iresaka tapany faharovany mpitona dia rehefa avy eo hivavakatsika, rehefa avy eo anasan'ny mpanompon'Andriamanitra rahavavy namako hivavaka ho anareo satria tsy maintsy mivavaka ho anareo zahay mba haherinareo miala eto. Fotoana fahataterahany teny fikasana zao. Teneno amin'ny tenanao, fotoana fahataterahany teny fikasana zao. Amen. Ozy tany amin'ny voalohany hoe temps de la guerre, saison ana guerre zao. Fotoana ny ady fa tsy fotoana fipetrapetrahana. Le mipetrapetraka tsy hoe sitsika eny an-jaridaina eny fotsiny tsy miasa tsy manao ninina fa mandehandeha fotsiny zay le izy. Fa fotoana tena hietsehatsika zao. Tsy miandriandry fotsiny. Hoe ay zary, ameo indray aloha e, ameo teny fikasana indray aloha ry pasteura, ameo indray aloha e. Lasa indray anao mamonjy fotoam-bavaka, ameo ina indray ny teny fikasana milatsaka. Efa manjatony any zay nilatsaka kodo. Fa fahataterahany zao no andrasantsika. Zao fahataterahany teny fikasana, amen na? Tenenina manao hoe fotoana fanomezana endrika ny teny fikasana zao. Mitsodrano azy ianao sady miteny an'izany. Amen. Fotoana fanomezana endrika na hoe midonner forme ny teny fikasana zao na ny promesse. Mila mahay mamantatra tompoko ny vanim-potoana na ny saisontsika. Misy ny fotoana ny nanan zanak'Israely ny mana tany anefitra. Sady mandeha zareo zany andeha hoaizy nareo. Zay andeha ho any tany Kanana. Jenitra ery bata eta tsy mavesatra be zany etanao zany raha dadato anety tsara zatra ho any amin'ny tany Kanana lasa zany zareo. Dia ahoana? Indray sakafo e, miraradraraka ny sakafo. Saison ny mana, saison ny guerre. Tonga teo amin'ny vanim-potoana hiditra, hikonkerirana hoe aka ny tany Kanana amin'izay ry zareo dia niova ny zavatra rehetra. Asa indray le mana izay efa zatra tolorana mana fotsiny. Mila mamboly amin'izay, mila miasa amin'izay, mila miady amin'izay tsika. Asantsika ve? Ozy sy pasteura anke hoe tokony misy fiovana lasitra. Le vehivavy kely le pitsipitsipina mofomofo manamana kely teny amin'ny désert teny lasa mitatsabatra. Tadidinareo ve le sary teo? Tsy hoe lasa sarin-da? Tsy zay akory tsy hoe tena normal zany raha lasa sarin-da amin'ny vehivavy. Tsy zany. Fa lasa piady mahery vehivavy satria aka ny anjarany izy. Fotoana andraisanao ny anjara, lovanao ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra anao zao raha vavy. Fa tsy maintsy tafika mahery, tsy maintsy olona plaza solo ianao dia ho azonao le izy. Raha tsy mba niteny afa-tsy zavatra ratsy negativa mikasika an'io vadinao io ianao dia tsy hitanao mihitsy ny hoe izy lasa lehilahy mahafinaritra be. Tonga any am-piangonanareo lasa mipetraka tsara mihaino tenin'Andriamanitra. Fa ny mety ambetiny-dresaka ao sy ny teninao, resaka amin'ny namanao ianao. Le vadiko aky tsy haninona, tsy aleha sady tsy hanorana ny tsy hanavandra. Fa teneno manomboka izao hoe sady hanorana izy no hanavandra. Sady hanorana izy no hanavandra. Amen. Teneny zavatra tsara mikasikasy andao hiteny zavatra tsara. Zao mba atao rehefa mba miaraka fandrandray tena le ferahan'ny vehivavy fa zao ndao zao manana namana miaraka mampiasa ny lohalika ao aminao. Amen. Mba hitanao ny réalisation ny promesse zay nataon'Andriamanitra teo aminao ho an'ny fiainanao. Amen. Fantaro ny vanim-potoana. Fotoana ohatriny hoe
maka forme amin'izay zao ny promessen'Andriamanitra ataovy amen zay matoa zany milatsaka dia misy olona tian'Andriamanitra hitan'izany amin'izay fa mila mpilaza soa aloha ianao amen fenohy tenin'Andriamanitra ny ao anatinao enohy tsara rehefa manokatra vanim-potoana fangalana ny tany Kanana Andriamanitra dia tsy mila mbola hoe andraso aloha zaka fotoana tena andinika tsara aloha tena oka aloha fa tena aloha tena irefleshira tsara na hoe aloha ametraka karazana fantaniana dia ahoana fa zao alaivo ny anjaranao tonga dia alaivo avy atrany eto amin'izao fotoana izao manasany mija hiakatra amin'izao fotoana izao manasany rahavavy mija hiakatra anomboka anakipy ny masonao ianao amin'izao fotoana izao alaivo avy atrany zay anjara ifanoman'Andriamanitra ho anao manasanao amin'izao fotoana izao ampifantoka ny fonao manontolo ny fanahinao ny ainao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra nandefa ny tenin'Andriamanitra androany mba hanasitrana anao ozy izy Andriamanitra hoe andro fotoana tokony anehoako ny voninahitro aminao zany androany fa zao miandry anao Andriamanitra ndray fanapa-kevitra avy aminao ny andrasany ozy izy ny tenin'Andriamanitra teo hoe mpitondra teny mahasoa ianao sa mpitondra teny mahafaty ozy ny tenao amin'ny ohabolanao hoe ny mahafaty sy ny mahavelona dia hain'ny lehilahy tao ary izay makafy izany dia hinana ny vokany te hitarika anao alohan'ny ivavahako anao hitarika anao amin'ny fandinian-tena alohan'ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mila resy lahatra aloha ianao hoe misy zavatra tokony amboarina atao anatiko tsy tenin'olona no arahanao fa tenin'Andriamanitra ranoray no nenoantsika teo inona le afatra hoentin'ny vavanao fahafatesana sa fahavelomana ho an'ny tenanao alohany impiry anao nanozina ny tenanao dia impiry anao nanozina ny hafa impiry anao nitsodrano ny tenanao dia impiry anao nitsodrano ny hafa impiry anao ny tsara ny hafa mahafaty zany impiry nefa anao nanana teny miabo fomba fijery miabo androany mila resy lahatra aloha ianao raha tianao izy fiatraikan'izay teno raisinao teo zay hoe hiala amin'izany amin'izay Jesosy androany andaotsika tena andeha amin'ny hitsi-po eo anatrehan'Andriamanitra zay mahafohy ny fahotana ozy izy Andriamanitra no ambiniko androany afohy izy eo an'Andriamanitra androany inona ny mbola mamatotra anao amin'ny vavanao io olamora kivy enao oramora miteny mihiba ve enao io tsy mahita zavatra miabo mihitsy amin'ny zavatra iainanao fa mora malaky mihiba manaratsy afohy izy zany androany ifinao eo amin'ny tompo zany androany te hiteny aminao hoe tsy miveriny indroty andro androany ty fa raha manararoatra anao fanatrehan'Andriamanitra afaka manafaka anao izy androany efa nalefa ny teny fikasana hoe ampandresy anao izy fa mila miomana aloha ianao amin'izany dia manadio ny aminao ray manontolo avitsory tsy misy fotoana io hoe za efa lehibe zao na hoe za mbola kely fotoana androany omen'Andriamanitra fahafahany ianao androany mbola andeha amin'ny tsaratsara kokoa indray mpilaza soa ianao zay ny atsoan'Andriamanitra anao izao olana nofironiko azy zao dia anambara fiderana ny fideranan'Andriamanitra dia filazana soa amin'ny alalan'ny teny aloky ny vavanao
azavariny ianao mijery fandroany raisony rahan Jesosy disponible ho anao zany androany malalaka ho anao zany androany tsy nifiny Jesosy ho azy zany fa navotsony ho anao fa raha mafoy ianao androany raha fantatra hoe tena za mihitsiny zany za Jesosy le malaky mitsara za Jesosy le mora mety mamangy anao fanahy masina ohatrany ahoana anao rehefa tezitra ianao ve le misafoaka ianao ve le tena mirehitra rehefa tezitra plaza tsara ianao sa plaza soa plaza ratsy ianao sa plaza soa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe misy mandefa lefa teny tsy tsarona ozy izy ka tonga toy ny fanondrina sabatra tahaka ny ahoana ny teny alohan'ny vavanao mamotika ve sa mamelona ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony ary ny ratsy fanahy dia tahaka izany mamoaka izay rakitra ratsy ao anatin'ny fony loary eo anatrehan'ny fanahy masina ny fonao androany satria izay ny abetsaky ny ao am-po no mivoaka eo amin'ny vava ozy izy ny tenin'Andriamanitra inona ny manavesatra anao androany inona mameno ny fonao io ka mivoaka amin'ny vavanao androany Jesosy vonona raha votsitra ao io raha vesatra mameno anao dia tsaro fa zay no mivoaka amin'ny vavanao raha fatezerana ny ao anatinao dia tsaro fa zay no rakitra ratsy mivoaka amin'ny vavanao raha fitsaratsarana ny ao anatinao dia zay fanahy masinao eto ianao vangio ny olonao vangio ny olonao fanahy masina ny tenin'Andriamanitra dia mampisaraka ny aina sy ny fanahy nandefa ny teninao anao androany Jesosy ampisaraka izay rehetra ao anatin'ny fony tsirairay avy ampisaraka ny ao anatin'ny aina sy ny fanahy lay ratra ao anatin'ny ainao ka manimba ny fanahiny mahatonga azy amoaka rakitra ratsy ianao eto ianao Jesosy hitanao ny sincérité ny tsirairay avy Jesosy hitanao ny fahafoizany androany mijoro ambanga Jesosy mifona ho anreto zanakao reto mety amin'izy reto Andriamanitra efa tena amatona efa mba niezaka ihany efa mba tena tao am-pony ihany zany hoe mba hiova mba ho voninahitra indray fa mety mizavatra be dia be mahatonga azy sy ho tafavoaka mety androany mihitsy androany nisy famangina vaovao tao aminao famangina ho any tena hoe androany mihitsy nilatsaka androany ny teninao ary nisy fahatongava-tsaina fanahy masonao ataovy ministeranao anatin'ny fony tsirairay avy satria miainga avao amin'ny fony zavatra rehetra mivoaka amin'ny vavanay eo androany apetrao amin'ny fonao ny tananao eto Jesosy ilay mpanasitrana ozy izy hoe nanasitrana ny aretinao rehetra sy ny rofinao rehetra tsisy aretiny fo izay tsy hainy Jesosy sitraniny zany fa raha mino ianao miankina amin'ny finoanao io miankina amin'ny finoanao io androany ozy izy tsika to hoe inona ny manavesatra ny fonao dia izay no mivoaka amin'ny vavanao Jesosy hoe eto ianao manasitrana mety misy zavatra anatin'ny fonay tsirairay avy ihany mety fantatray fa mety miafina koa indraindray fa rehefa mandeha ny circonstance amin'ny fiainana dia mivoaka amin'ny lelanay ny zavatra manavesatra ny fonay androany ianao Jesosy Kristy rehefa navita ny fanasitranana teo ambony azy fijaliana no miasa ao anatin'ny fony tsirairay avy na inona vesatra na inona alahelo na inona mamparary ny ainay androany sitran'izany satria efa vitanao Jesosy Kristy ny fanasitranana tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanasitranana ao anatin'ny ainay tsirairay avy satria avy ao ny aviany aina dia tononoko fanasitranana Jesosy hoe ianao miteny fa io lelana io dia mampirehitra ny tena rehetra ary ozy ny teninao hoe ny mampirehitra ny olelo dia avy any amin'ny elo androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ninona fanahy avy any amin'ny elo mampirehitra ny lelanay
mandidy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala ianao ry Satana. Miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Na inona midiriger an'io lelanay io, na inona mamatitra an'io lela io, atonga anay mpitondra teny mahafaty, mpamono, mpandrava, androany didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny lela mpamono rehetra androany ho tonga loharano mpitahina. Jesosy ô, ny teninao dia enao dia nanambara fa tonga ianao hitondra fiainana ary fiainana be dia be. Mivavaka Jesosy amin'izao fotoana izao izay rehetra nandre ny teninao androany, satria ny teninao dia rano fanadiovana dia ho tonga vaovao, ho vava mpiteny, porteur de bonne nouvelle ny tsirairay avy manomboka androany. Manona Jesosy Kristy fa ny vavanay tsirairay avy, satria ny fonay dia efa nodiovinao, ny fonay dia efa nofenonao, dia mpitondra loharano-piainana izahay. Tononoko an'ireto rahavavy sy anadahy, zoky, zandry, ray aman-dreny reto, fa mpitondra loharano-piainana manomboka amin'ity androany ity. Fahavelomana, fananganana, fampaherezana no mivoaka amin'ny vavanay manomboka amin'ity androany ity. Tsy misy endrim-pahafatesana intsony, tsy mpitondra teniny elo izahay, fa mpitondra teniny fanjakan'Andriamanitra manomboka amin'ity androany ity. Jesosy ô, enao ny teny, efa andro tokony anehoan'i Jehovah ny heriny izao. Andro tokony hatanterahany promessinao amin'ny fiainanay izany. Nandefa ny teninao ianao androany, hiprepare ny tsirairay avy, mivavaka anana fatakarana ny tsirairay avy, ho tonga amin'ny anjara voatendrana, alala ny fotoana, ny bon timing, ny fotoana, ny lalana, ny olona tokony ho antonina, ny zavatra rehetra tsy maintsy tokony atao mba hatanterahany zany promessinao zany. Androany ianao dia nampatsiahana ifanahy masina fa mila mihetsika izahay, mivavaka mba alala izay tokony ataonay iny izahay Andriamanitra, alala satria manana mpanolo-tsaina izay dia ny fanahy masina ao anatinay. Mivavaka izay androany, mivavaka androany Jesosy, manongotra ny endrika negatif sy ny passivité rehetra ao anatinay. Mivavaka mba anana fatakarana ny tsirairay avy, anana farany hitan-tsaina. Ny teninao Andriamanitra dia hoe anolo-tsaina anareo manona fa ny fanahy masina ny mpanolo-tsaina anao androany, ka manomboka androany ianao andeha amin'ny lalana izay hitarihan'ny fanahy masina ary ho hitanao ny fahatanterahany teny fikasana. Raha makatoa ianao ary raha mino ianao, manona Jesosy, ianao ny teny hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsisy azahoana sitraka avy aminao Andriamanitra. Mivavaka androany Jesosy, ampitombo ny finoany tsirairay avy ianao, anome ny tsirairay avy ianao les courage intérieur, les forces intérieures, androsonay na inona réalité ny fiainanay dia ataovy matanjaka ao anatin'ny tsirairay avy, fa ny teny fahamarinanao Andriamanitra dia tsy miova malisa an'io ary mandrakizay. Ny teny fahamarinan'Andriamanitra no ahafahantsika miatrika n'io réalité ny fiainantsika io. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra teo hoe anana tenin'Andriamanitra ne ianao, anatonanao ny fiainanao. Fanahy masonao, misaotra anao zay, misaotra anao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andraisako ny fahefana rehetra, ny fiadiana voaforona rehetra, ny fiadiana avy any amin'ny elo rehetra, entina hamelezana, andotona ny zanak'Andriamanitra, analana baraka ny zanak'Andriamanitra, izay rehetra manetsika ny vavany zanak'Andriamanitra, andeha anala baraka ny anaran'Andriamanitra, mampietsika n'io vava io amono amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andidiko anao Satana. Miala ianao, miala eto ianao ary miverina ny amin'izay naniraka anao, tsy manan-kery amin'ny zanak'Andriamanitra. Vahanao ny fiaina rehetra zanak'Andriamanitra reto, vahanao ny fiainany zanak'Andriamanitra amin'izao sekondy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy ô, anao ny voninahitra, anao hatramin'izay zany ary anao mandrakizay. Misaotra Jesosy ô, anao ny voninahitra dia raina mandrakizay ny anaranao. Misaotra Jesosy ô, amen. Alléluia. Ndaontsika rehetra hitsangana manasa ny tompon'andraikitra mba handroso
ety aloha ety. Ya amarina fotoantsika fa alohan'ny isaratsika dia tsara ampahafantarina antsika fa mbola misy andro faefatra rapitsa mipetraka kely vetivety aloha tsika azafady. Ny andro faefatra rapitso dia mitondra ny lohateny hoe ny lohahevitra dia mitondra ny lohateny hoe tapao ny ozina hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra Pasteure RAHERIVAHATR'AINA. Amin'io andro rapitso io dia mba ampahery atsika dia anentana kely atsika hoe efa fanao ny mpiaino radio efa manana vahiny ohatran'izao tsika dia amin'ny andro faefatsika manao ohatran'ny nataony fiangonana tany Filipo. Tany Filipo dia teny ohatran'izao Paoly hoe ny 9:7 sy 7:7 fa manana ny zavatra rehetra sady manana ny ampy aza feno aho rehefa nandray tamin'ny Epafrodito ilay zavatra nampitondrainareo dia anitra kasitrahana fa nanitra tian'Andriamanitra izay kasitrahana. Ireo mpanompon'Andriamanitra izay tonga mamangy antsika ireo dia nanao investissement tonga eto. Tsy nitaky valiny taminay tsisy hoe cachet satria tsy spectacle ilay atao aty fa tena hoe fahasoavan'Andriamanitra ny tiany zaraina ary ao am-pony zareo izany tanàna fianaratsoa zany. Fa isika kosa nampianarin'Andriamanitra tia manome dia rapitso zany ny fanatitra ataontsika rapitso dia hoentintsika hifanomezan-tanana amin'ireo ekipa rehetra izay nafoy vady aman-jana ka nafoy asa tonga manotrona miaraka mankalaza antsika amin'izao fahatelopolo taona ny radio évangélika Jiro Fanasiny izao. Sitrakareo ve zay? Dia hotahiny tompontsika miravo sika zao hiditra amin'ny andrainy tsodranotsika fa izay ny filazana amin'ny asabotsy manomboka amin'ny 360 dia eto sika ao anatin'ny fiderana manakadanitra ty plafond ty vaiva ihany fa tsy mahasakana fideratsika eo amin'ny asabotsy ary manasa ny averiko indray mandeha tahaka ny tamin'ny alatsinainy manasa ny mpidera rehetra na fikambanana na fiangonana fa izy fahasoavana ho zarain'ny ireo namantsika miaraka amin'ny Pasteure RAHERIVAHATR'AINA ho an'ny mpidera rehetra. Misy tsy ambaratelo ny fiderana sy ny fiankofana ho ampitolotra antsika eto mba tena ho tafika mahery koa sika ao anatin'ny fiderana sy ny fiankofana. Dia misaotra ny tompontsika fa tanteraka ny fotoan'androany dia manasa ny Pasteure mandry hitondra antsika ao anatin'ny tsodrano sy amin'ny famaranana ny fotoana. Misaotra tompoko. Alléluia. Ndaontsika hitehaka mahafon'ny tompo ary mino fa tsy miala maina teto ianao androany amen. Fa tena nandray avy tamin'i Jesosy tsika rehetra iary hitsangantsika dia arabony eo akaikinao mba teneny izy hoe tena mino fa tena nandray ny fahasoavan'Andriamanitra ianao androany. Ny vehivavy rehetra tena hifampahery mihitsy nareo ranabavy vehivavy plaza sotsika manomboka izao hoe teneno izy vehivavy plaza sotsika afaka miresaka tsika hoe fa vaovao mafaly no resantsika. Amen. 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 Utahina tena nitahiny tompo mihitsy ny vehivavy androany. Fa za mipetraka teo fa za tena nandray avy amin'ny tompo tena nandray mihitsy ny androany na lehilahy dia tena nampahery any ten'Andriamanitra nizarainy ny vady malalako teo tena nandray mihitsy ny ary mahery ary ho tantariko anazy le izy rehefa avy eo. Amen. Zay ny fisaorantsika androany dia ny fiadanan'i Jesosy any amen'ny fonareo. Raha misy zavatra teny ilainao koa dia ny fiadanan'Andriamanitra apetrao amin'ny fonao ny tananao amin'izao fotoana izao fa hitsodrananao ao anatin'ity hiri ity. Amen.
Mahatsiaro anao isanandro aneao rehefa miaona amin'iray mba ho ampy ho anao ny fo iay ampitony naiza misy anao de ho vavolombelo ny herini izarazara eri vaovao de ho falasy ny tany hitondray azavany anao maneran'izao tontolo izao zao tontolo izao fianararande hoanao ho feno ny faray izurusa fianararande hoerinao umbanao amizay atao fianararande hoanao rais ho feno ny faray izurusa fianararande hoerinao umbanao amizay atao ilailalana sy famarinananye itombo isanandro ao amponao hoaniro tsy malalo reo za misalasala iova eritrisy no ianao de ny fahazavanao no eriko ny fivavaka antoky ny fonao de mba ho samy tafity samy omonao isika amin'ny andro ivere nanidray de amizay fianararande hoanao feno ny faray izurusa fianararande hoerinao umbanao amizay atao fianararande amin'ny anaran'i jesosy ray zany ho feno ny faray izurusa fianararande hoerinao umbanao amizay atao itayanao ane Jehova ka hiaro anao ka mba mirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka anome anao fiadanana amen nao anao zany zay fotoanantsika androany afaka mody ao anatin'ny fiadanana ianao ry vehivavy plaza soa rehetra amen amen ara-pitsonay ny fotoanantsika hoentony havana hoentony namanao Umbanao